klasy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantrano indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv amin'ity aliny zoma fadimy volana janoary 2020 sy 2020 ity ao anatiny ny rivodoza ava klasy tompoko vavy rehetra manoloana ity rivodoza ity. Tafiditra tanety ao amin'ny distrika ny Tomasina atao Ambalamanasy misy ranam-piaramanidina ny Tomasina ilay rivodoza ava tokony tamin'ny iray ora tolakandro teo. Tafiakatra 50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ao anatin'ny 730 kilometatra manodidina ny ivony ary rano tafiditra 5 kilometatra isan'ora raha nambarany teo anivony sampana mpahantatra ny toetrandro. Niditra teo Ambalamanasy zany nivon'ilay rivodoza cyclone tropical ava zay zany no farany vao aingana voaraivo teo. Ny lalany izorany zany araka ny vinavina moa dia somary anaraka ny morotsiraka ihany izy io dia raha pitso ariva dia voaka ny amin'ny faritry ny district ny Manomano zay mba vinateo. Ny hoe cyclone tropical moa zany dia ilazana ny sokajy misy azy cyclone tropical azo lazana efa cyclone mahery-vaika ihany zany izy zay no iava cyclone tropical. Analanjorofo atsinana na loatra mangory vadivavy fitovinany filazana kosa na loza manambana ho an'antala mandry tsara andilameny tsara tanàna anjozorobe manjakandrina Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimon-drano Antananarivo renivohitra Ambohidratrimo Andramasina Arivonimamy Ambatolampy Antanifotsy Antsirabe voalohany sy faharoa Fandrina Ambositra Manandrina Ambohimasoa Isandra Vohibato Lalangina Fianaratsoa renivohitra Ambalavao faritra Tsimotsinanana Ivohibe ary Akora filazana kosa ho an'Anosy Androy. Ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka tsy nanana manontolo dia tena mba tsy andriky mandra-palasa ny loza ampitandremina ihany koa ny mpanjona amin'ny morontsiraka avaratr'andrefan'ny nosiny fa hiamafy ny rivotra manomboka anio alina.